Miarabanao ny tokantrano manaraka ny mety eo amin'izao fotoana izao ny sary azy tamin'ny zana-bolana araka ny hitantsika amin'ny sary izao dia mbola mitoetra eto amin'ny nosy amin'izao fotoana izao ny zone de convergence intertropicale izay manevana tanteraka ny rotsakorana saika manerana ny Madagasikara zay ary mbola hita taratra zay eto anatin'ny 3 andro ho avy any amin'ny farafaran'ny herinandro any dia misy ny mety fikorontanana hitoetra any amin'ny lakandran'ny Mozambika zay rahana maso hatrany ny mety fivoaran'izay ary zaraina aminao miandalana ety ihany koa ny vaovao mahakasika an'izay fa amin'ny ankapobeny aloha zany raha ny eto amin'ny nosy ao anatin'izay 3 andro izay dia saika ny oram-baratra araky ny fandresana teo no saika mazovana kokoa koatra ny any amin'ny tendrony atsimo Madagasikara izay mijanona ho maina hatrany amin'ny ankapobeny ny toetriny androntsika ho an'ny rapiso ary vao maraina dia mbola isy ny orana any amin'ny tapany avaratra andrefa Madagasikara iny mety mbola voakasika ihany koa ny voatany ary ny faritry menabe sy ny any amin'ny faritry melaky ihany koa dia mety mbola miaina ao anatin'izay orana izay mandraona ny andro ho an'ny faritra sisa ankoatry ny tapany atsimon'ny Madagasikara indrindra ho an'ny faritra androy sy anosy ary ny faritra atsimo andrefana zay mety hibalika ny masoandro amin'ny ankapobeny ho an'ny rapiso tolakandro miandry ny orana tadrivindraona mety ho raikotroka saika manerana ny anosy amin'ny ankapobeny ankoatry ny faritra atsimon'ny Madagasikara iny ny faritra androy ny faritra anosy zay tombanana ho maimaina mety mandraona ihany koa ny andro any ilany atsinanany Iorombe sy ny any Matsiatra ambony na izana zany mety ahitana tandrivindraona vitsy any nefa indraindray any amin'ny alina any mandraona ihany koa ny andro ho an'ny faritry melaky ny any amin'ny faritry Iboeny sy ny any amin'ny tendrony avaratry Madagasikara iny ny ambony moa zany dia ao anaty orana hatrany raha ny maripana voavinavina amin'izay andron'ny rapitso izay 4 ka hatramin'ny 20 degré celsius ho an'ny voatany ary 7 ka hatramin'ny 13 degré celsius ho an'ny ilany atsinana Madagasikara ny any ilany andrefana kosa dia mety mahatratra any amin'ny 13 degré celsius ho an'ny faritry melaky raha ny toetry ny androntsika ho an'ny andron'ny alakamisy dia mbola miandry orana tadrivindraona saika raikotroka avokoa aloha zany amin'ny ankapobeny saika manerana ny nosy ankoatry ny tendrony atsimo Madagasikara hatrany no maina amin'ny tolakandro na alina moa zany no mety hitrangana ireo orana ireo amin'ny ankapobeny saika ho an'ireo faritra miandry an'izany ny maripanina voavinavina dia manodidina ny 20 ka hatramin'ny 20 ho an'ny avoatany ary 20 ka hatramin'ny 13 degré celsius kosa ho an'ny morotsiraky Madagasikara ny ilany andrefana hatrany moa misy ny mafana indrindra hitantsika any amin'ny distriktan'ny Besalampy zany mahatratra any amin'ny 13 degré celsius ny maripana andrasana amin'izay androny alakamisy izay ny toetry ny androntsika ho an'ny zoma kosa indray dia mbola ao anaty oram-baratra hatrany saika manerana ny Madagasikara ny faritra androy hatrany aloha no saika maina kokoa amin'ny ankapobeny atao anatin'izay 3 andro izay ny tolakandro ny hariva na ny alina no andrasana ny orana amin'ireo toerana zay mety hisy izany ny maripana voavinavina dia manodidina ny 12 ka hatramin'ny 17 ho an'ny voatany ary 17 ka hatramin'ny 13 degré celsius ho an'ny ilany atsinanan'ny Madagasikara ny any amin'ny ilany andrefana kosa indray dia 30 ka hatramin'ny 430 degré celsius ny maripana andrasana amin'izay androny zoma izay hatrany amaranantsika ny fandaharana ny tany falintoan'ny rivotra izay nisy teto Antananarivo tamin'ity fiandohan'ny herinandro ity ambany amin'ny ankapobeny ny tany falintoan'ny rivotra raha ny teto Antananarivo manokana no resana ary raha ny mandrafitry ny toetry ny androntsika atao anatin'ny 3 andro ho avy dia vinavinaina hijanona ho ambany na amin'ny antonony hatrany izay tany falintoan'ny rivotra izay raha ny eto Antananarivo renivohitra izay ny mety eo tamin'ny tian'io tia raha pizindray fotoana manaraka veloma tompoko